eto amin'ny point carré no misy atsika araka ny fahitantsika azy io dia indray mpanakanto Samuela atsika ny amin'ny ty ampafotoagna zegny misy atsika ty zay miaraba Samuela aloha ye miarabanao Jean-Luc miaraban'reto bevomasany am'rehetrarehetra manao atsika tompoko Samuela zay no vahitsika eto fa mialohany tafatafatsika iresantsika miaraka aminazy satria rehefa resaka an'izay Samuela zay dia misy resaka mozika mazava ho azy irahantsika izy eto amin'ity voalohany ity Samuela sur Point Carré avec Signe Rouge. Signe Rouge Madagascar. Confection des t-shirts de haute qualité 100% coton avec un design unique qui capture la beauté et la diversité de Madagascar. Sainte Bazar pour envoyer les petites et grosses courses à vos proches au pays. Point Carré. Afalina fona tsiklava miaraka aminao miramirantava matsary sambatra eo akaikinao masoandro beloha taona zara fanany anao ka na inona mitranga rehefa lanitra manga za tsy miala aminao ianao ihany renitiko iany akafatsaho ianao ihany no atoko fa hozatry ny fiainako ianao hoe andrakinako tsy afaka atao tsako anao malala reven'ny fanahiko mihetsika kely a ze ianao pedineny a ze ianao vita tononkira ny anaranao niainga ny inspirako afalina fona tsiklava miaraka aminao miramirantava matsary sambatra eo akaikinao masoandro beloha taona zara fanany anao ka na inona mitranga rehefa lanitra magna za tsy miala aminao ianao ihany renitiko ny any akafatsy ahoko ianao ihany no atoko sur Wantsika jiaby eto Diego ny amin'ity vendredi le 27 septembre be mozika manolotra ho antsika Samuel Kali programmetika ao amin'ny Resto Bar Denis Rosana place Joffre ny amin'ity vendredi le 27 septembre à partir de 21h ty jusqu'à l'aube satria io koa DJ Flammarian sady amin'io koa afaka ataontsika mivanga t-shirt, casquette, USB audio, CD audio, DVD vidéo, karaoké any Samuela. Solo B Musique, sponsor THB, Canal+, Orange eo anilanao. zay le hoe afaliagna niaratsika tamin'ny Samuela teo zay izy no vahintsika mpanakanto Samuela sady mpamokotra ihany koa izy mazava ho azy ny am'izay tontolon'ny kanto izay agnisan'ny nagnasagna ny Samuela zegny anaovana fisaoragnanao mavety satria mpanakanto Samuela agnatin'ny tour zegny natao 2024 ty dia managna anjara zay ho anay ny agny amin'ny tapany avaritra anosy misy atsika ty zay tour nord agnisan zay ho ny amin'ny 27 septembre ho avy zao ny ao Antsiranana dia magnaraka zay ho isy ny Ambilobe 28 septembre dia toy ny agny amin'ny faritra sava fagnotaniagna voalohany Samuela ino mahatonga Samuela hoe tsy mafoy ny tapany avaratra io rehefa misy ny tournée dia tsy maintsy mandalo tapany avaratra izy io voalohany indrindra aloha resaka fitiavana io satria tana izy tsapanay hoe ny faritra avaratra Madagasikara iny anisan'ny tena makafy Samuela ary na tsy manao tournée any ary zay dia be dia be mihitsy ny manafaka hoe andefasy USB andefasy t-shirt andefasy ino dia tao anatin'ny 5 taona lasa zay dia nanomboka nametraka fandaminana asa kely zany zay isaky ny 2 taona zay ny manao an'io tournée io zany hoe ampifandimbiasinay hoe raha makany avaratra zay amin'ity taona ity dia makany atsimo indray amin'ny herintaona dia torony any avaratra mihitsy amin'ity taona ity satria tsy tany zany zay tamin'ny herintaona tanàna 13 le anaovana an'le fampisehoana voakasika daholo na ny faritry Diana na Savana ny Sofia
efatra ty aboiny ary satria nanomboka raha ny tena marina nanomboka tamin'ny volana aogositra izy io fa nandeha nalefa manokana neny Majungasy Maeva tanàna dia avy eo zany tsika hanohy anazy amin'izay zany tsika io fa patsiahivoka ny daty izay tadidiko akaiky aloha ny akaiky indrindra aloha Diego ao amin'ny Délice Rosana amin'ny vendredi 27 septembre io dia avy eo vendredi samedi 28 tonga dia any Ambilobe ao amin'ny Golden Net Club Cartel Net Club zafady tompoko dia avy eo dia makany Atalany 4 octobre ao amin'ny Trampokon'olona dia ny 5-6 octobre Sambava ao amin'ny Capricorne ny cabaret dia ao amin'ny stade municipal ny spectacle dia avy eo mitohy izy misy andapa sy voyemara sy ampanefiena dia mitohy hatrany Ambanjanosy be hatrany Antsohy Port Berger Mapikony ngamba farany raha tsy diso ho an'ny Samuela manokana alohan'ny sako zavatra ino agnisan'ny hitanao hoe satria ny style Samuela amin'ny resaka mozika vazo miteny dia io fa hoentinao niaigny amin'ny toerana zay magnano tropical be ino agnisan'ny hitanao fa hoe mampiavaka ny public-nao niaigny amin'ireny partie nord aby regny izy io ny za mino fa ny mozika dia universel rehefa tsara io na iza naiza io afaka mandeha foana satria resaka émotion io ny fony tena miasa ao anatin'io zany dia zavatra tsapako mihitsy tamin'ny tsy voazao io fankafizany any avaratra io Samuela zany efa rangoely io efa trany amin'ny album voalohany tany amin'ny mampirevy tany mino fa anisan'ny tondra be amin'izay koa ngamba le tononkira nazain'olona moa izy hoe mivantambatana sy ohatr'izany fa mety misy kolotsaina mifanandrify ao dia na izany na tsy zany koa le Samuela koa tsy vitany hoe vazo miteny hoe gitara fotsiny foana fa anisan'ny tena mampandiny olona ihany koa Samuela zany anatin'le rehefa zany hoe vazo miteny le izy fa nanovana fety mihitsy atao anaovana fety mihitsy dia mino fa anisan'ny tena itiavan'ny olona mijery Samuela ihany koa zay ary ny tena mahagaga dia efa génération telo zao no mirevy Samuela ary miaraka ao ireo olona ireo zany mahita le ohatrany hoe efa nirevy hatramin'ny voalohany reny zany ohatrohatranay reny fa hoanaka telo anaka mbola io foana miampirigena so tety afara koa dia avy eo misy an'le antsonay hoe génération hafaliana le nirevy Samuela nanomboka teo amin'ny taona 2010 teo reny fa ny zavatra tena mahagaga koa nefa dia fitiavan'ny ankizy kely Samuela ie dia gaga zay satria manatin'le cabaret Samuela reny ohatrany hoe manao zay any Sambava misy ankizy 5 taona 7 taona mankafy sady mirevy mankafy ary mahay tsenjery zao dia zara gaga mihitsy satria ohatrany hoe rehefa fantatry zareo hoe andany Samuela dia ohatrany efa manao cours amin'ny YouTube mihitsy ngamo zareo fa tsisy raha tsy hain'ireo zay mikasika satria manko zay agnaro ohatra mihitsy amin'ny fandalovan'ny Samuela eto amin'ny point carré eto sambatrika hiaraka eto zay dia raha zao za miteny amin'ny Samuela hoe tamin'ny taogno 5 taogno Samuela tamin'izay fotoagna zay ny azonao mbara mikasika zay ny souvenir mandalo tagnaty zay Samuela ie 95 itsalohana tagnaty zay fahatsiarovana voalohany mampirevy album voalohany Samuela io 95 manko ny ataony hoe fanomboana official le Samuela fa ny maquette zany fa talohany zany satria nalefa tao amin'ny studio Mars moa zany no ataoko hoe any producteur teto tanàna tamin'izany fotoana zany vaina foana le maquette satria ohatrany hoe vaovao be le rehefa ngamba dia mbola tsy azo ny vazaha mantsy ny tao amin'ny studio Mars ny mpira vokarany zareo tamin'izany Fionala Poupy ohatr'izany dia ohatrany hoe vaovao loatra ngamba le Samuela vaina foana
avy eo nefa nisy producteur vazaha zay ohatrany hoe sendra titian'le izy teo de andao Samuel ianao hiaraka aminay anao compilation Madagasikara any andafy de anao carrière ohatrany hoe world music kokoa zany taloha kelin'izay nisy any Aja Ravelojona moa zany animateur ana radio izy niteny taminay hoe ohatra mety alefa amin'ny radio ty le avako mamimamy iny ka nisy prise live-nay zany tamin'izay fotoan'izay tao amin'ny abakabaka moa le lasa taxi be izy am'izao de iny enregistrement scène iny zany nalefan'ny zareo tamin'ny radio noho ny tany evelan'ny tany de natsony studio Mars satria hoe modia lafa elange malaza be tia Madagasikara de hay ve wa de atao zany le album ozy izy de nody zany anao le album aloha vetivety kely de vitanay satria tao amin'ny tapa-bolana teo efa nitendrenay foana le izy tsiny de tam'le sortie an'le album io nataoko hoe fahatserovana tena nanamarika zany satria izahay zany mbola hoe le hira fatatr'olona fa nrevinay mbola tsy tena fatatr'olona de nataonay hoe andao ranga anao fety de vidy album de miditra fa tsy asiana tike kanjo tsy napozinay mihitsy fa le filaharana andeha hividy an'le album kay de fa teo amin'ny 2 kilometatra sasany teo zany raha atsika zay malala zany atao hoe manomboka eo amin'ny SK ka treo amin'ny tetezany izy ambato akady tapaka moa zany hatrany zany le filaharana izahay tamin'izay voaterina nanao fampisehoana telo misesy satria anatin'ny ray andro zany adiny ray sasany de adiny ray sasany de adiny ray sasany satria tena be loatra le olona te hijery an'le fety zany de tonga de ataontsika hoe rupture na stock tamin'le andro voalohany iny zany le album iny album iny manko zany raha ohatra hoe amin'ny tantaran'ny mozika gasy zany raha atao hoe Jean Freddy zany no ny be mpividy indrindra tamin'ny andro vinyle de iny mampirevi iny zany tamin'ny kasety zany no resahany eo zay ngamba ny ataoko hoe fahatserovana voalohany nanamarika anio agnaraka zay satria ny tontolon'ny zavakanto famokarana ihany koa tiako mba resaka miaraka amin'ny Samuel raha fitinitsika ina moa le hoe be mozika be mozika orinasa tranom-pamokatra producteur zany izy sady mamokatra artiste zany hoe manao accompagnement ny artiste mihitsy manomboka ny amin'ny famoronana hatraty amin'ny production ka hatrany amin'ny organisation na tournée mihitsy fa manao prestation koa nefa be mozika ohatrany hoe reo ONG international reo zany ohatra hoe USAID UNICEF Union Européenne ohatra zany mpikarakara événement sy production audiovisuelle regny koa ny be mozika zany ohatra hoe misy journée mondiale ny santé ohatra de Samuel mba organizeo fetiny tsy haiko any afarafangana ohatra de manao azany asa zany be mozika ny forona tany Majunga tamin'ny taona 2010 tany Majunga betsaka ny olona manafangaro hoe Samuel de be mozika fa Samuel zany de ataontsika hoe mpikambana ray ao anatin'ny be mozika fa tsy Samuel rery ny be mozika rehefa Samuel tsy miry eny ambony sehatra zany de manao ny asa be mozika kokoa ny production be mozika voalohany indrindra tsy Samuel satria Samuel tamin'ny fotoana namoronana amin'ny be mozika mbola sous contrat tamin'ny Mars fa ny artiste voalohany indrindra be mozika de DJ Sisi de niaraka tamin'ny DJ Sisi teo moa mima zany mazava ho azy de avy eo taty aoriana namokatra ny Rabosa namokatra hoe à l'international kokoa nisy Andry Rajie ry Jojoby Lozy Fako mbola produit be mozika Tsilopla koa ohatra mbola produit be mozika fa efa maro de maro ny artiste tao anatin'ny be mozika mahatonga za miresaka zay tontolon'ny famokarana zay satria Samuel nandalina ihany koa resaka fianarana resaka marketing resaka commerce fa tiako vi agnatin'izay
marigny hoe ny lamozika tsy fifananana fa ho annay pijery dia hoe fifananana koa zao ndraindray tiako avy agnaty zay tsy mahatsiaro tegna hoe Samuel ave ny amin'ny anao mihitsy aloha koatra agnatin'izay hoe ho lozan'ny toetry ny andry satria maro ny jeune zegny managna talenta malaza ny amin'ny fotoagna azy io ty tsy mila magnano album izy dia mavita lamozika raiky izy fa malaza magnano tournée manambola manao koa fahitany Samuel zay ie misy mariny zany fa tsy marina tanteraka Samuel lesy zany Samuel Tourneur 2024 Tino Andratika ito mlemaka mahavavi Samuel Elif Tonetzke Tombilbe Nyamti Somme le 28 septembre à partir de 21h Omni Cartel Night Club Aristide tout yamni ambiance discothèque jusqu'au petit matin Sadiam Nyuku Afratotika Mivanga T-shirt, casquette, USB audio, CD audio, DVD vidéo, karaoké Anne Samuela Sono B Musique Sponsor DHB Canal Plus Orange et Wanilanao ny mozika manko zany rehefa tena hoe manao an'le carrière ianao dia mila manana public zany hoe public ho anao ny ataoko hoe public tsy mpijery fa olona vonona andovola hividin'ny revinao zay zavatra zay zany dia ataoko hoe zay ny tena atohan'ny artiste efa manana longue carrière satria manana public reo zay nostalgique kokoa ary nefa vonona hieno zavatra vaovao satria reo tea hieno zavatra vaovao amin'ny artiste tiany reo zany le ataoko hoe mafohy vola hijery artiste ny olana kely hitako amin'ny fety ny artiste ataontsika hoe émergent zany le hoe vaovao izy reny tsy maintsy fitena hoe brochette zany hoe akambakambany io zany hoe artiste 10 amanenina atambatra zay vao manao fety anankiray tsy misy hoe manao carrière solo zany no tsisy manao hoe tsy haiko hoe iza ohatra tsy fantatra andeha anao atsahamanitra ohatra tsy m'existe zany satria tsy manana public vonina andovola ho amin'izay zavatra zay ny hira malaza be zany tsy voatery rentable mety rentable izy anaty streaming fa le tena carrière ngia aty amin'le public aty amin'le fampisehoany dia ny zavatra hitako nefa mahatonga an'izay fototry izay olan'izay dia le tsy fampiana originalité na authenticité zavatra mitranga matsy hoe maka sample kely atsy maka ina dia tangenako le izy zany dia iny zavatra iny nefa tsy anao fa i PDB mampiasa an'iny dia eo zany le izy ka hoe rehefa tena artiste angenao hoe vao mandeha fotsiny intro dia efa fantatry ny olona ihaniny zany fa ty efa mandeha efa tonga any amin'ny refrain mihitsy vao fantatra hoe ihaniny zany de toute façon le izy le hoe le izy koa efa format TikTok kely iny de fa refrain fotsiny mihitsy ny atao amin'iny PDB ny raha tsy kobon'ny olona kory ny couplet fa le refrain fotsiny fantatsy le olona zany za zany mahita hoe mila PDB mahay fa mila mitrandraka le originalité sy authenticité teneniko zay le maha izy azy anao afahanao manao carrière satria ninona le olana zany ao anatin'izay le hoe malaza dia mandray vola dia zao fa malaza firy volana moa zany ianao io sa malaza taona firy ianao io fa satria ny teknôlôjia mivoatra foana ny sample vaovao hipotra foana ny timbre vaovao hipotra foana dia normal be anao raha après 4 mois dia fa saron'le vaovao indray dia sarony dia any le izy ka lasa ohatran'ny stéréotypé loatra zany le revy hoe ohatra mitovitovy daholo le zavatra fa za tsy mino hoe ny public mitady artiste vaovao tsy zay le izy fa ny public mitady revy vaovao ny olona ny eto amin'ny tanàna ny olona manambola tsisy revy misy revy tsisy vola ie satria be dia be ny artiste hafa any any ambany ravikazo any fa tsy manambola moana an'le revy
fa reto zanaka manakarena kely manana ordinateur reto mamorona revy eo amboniny ordinateur non tsy zay mazava ho azy fa tsy naturel zay mila ny farany Samuela raha Samuela ndesy ny ataontsika hoe ny ady zegny nataonao io ny mozika zegny nandesinao hoe mitondra ny havatra ny amin'ny resaka social resaka politique fa agnisan'ny ahitana Samuela ihany koa efa niady momba an'izay resaka pirate zay dia agnisan'ny miady ho an'ny tombotsoan'ny mpanankato maro samihafa anao efa tagnaty rafitry zegny ny artiste ohatra hoe ny homme de maro samihafa fa ny izy koa za magnontany an'ny Samuela hoe mba ohatriny ahoana moa ny ataontsika hoe ny fomba fijerinao na koa ny visionnao ny amin'ny resaka mpanakanto le tegna mpanakanto resako eto sy ny amin'ny resaka hoe ministère PI ina zavatra tokony hisy agnaty Samuela le izy aloha mampime be atao tanàna satria le ministère atsika nge hatram'izay io matetika tsy olona ao anatin'le sehatra ny atao zany hoe ohatrany hoe resaka zareo samy politicien mpitondra any dia ianona mila toerana dia atao ministre ny kolotsaina eo izy fa izy tsy olo ny kolotsaina zay zany ny olana matetika za moa ny teny hoe tsy mety zany miteny amiko nareo hoe administration io miteny amiko nareo administration io fa ozy izy za hoe mba ataovy dokotera nga ministre fitsarana ary mety ve zay dikan'izay be dia be ny zavatra tsy hainy ao anatin'io ao anatin'le revy mihitsy ny asan'ny fanjakana tokony facilitateur zany hoe manampy ny olona misehatra ao anatin'le revy ao amin'izay zavatra rehefa kolotsaina ny misy anao dia tokony ianao zany no manampy ny artista manampy ny olona rehetrarehetra misehatra ao anatin'io inona zavatra mitranga izy indray niady amin'io satria tsy hain'le izy ka tsy fantany akory hoe raha resaka hoe eo mida fotsiny tsika nge dia resaka droit d'auteur zany nge droit hafa mihitsy tsy fantany akory na mécanisme an'io na inona farafaratsiny izy rehefa tsy mahafantatra tokony misy olo akaiky mampafantatra azy tsara fa inona zavatra mitranga ianao ministre ny kolotsaina nefa ny staffinao ary juriste daholo inona sy mampame zay hoe tokony tsaratsara n'izao kokoa zany le fiainan'ny mpanakanto izy koa hoe tena tokony tsara lavitra misy ny statut des artistes efa ela zany fa tsy nampiasaina mihitsy tsika eto zany mbola tsy maina anaty tena structure mihitsy any ka lasa voatery ny privé manao structure manazy ohatrany hoe Samuela nanao be mozika ohatra fa tsy Samuela daholo nefa ny artiste ny artiste le tena olana koa ohatrany hoe ianao zany zao raha manam-pikasana ianao anao tsy haiko snaky ohatra dia mandra-pavitany taratasinao dia makery amin'ny ministère santé anao ohatra ny certificat de consommation inona nify staty mba asaika aiainao daholo ihany le izy afaka 3 volana ohatra ianao mavita an'izay rehetrarehetra zay fa le tena olana amin'ity mozika ty androany le olona mijery clip eo amin'ny télé eo everiny fa iny ny atao hoe artiste evrapitso efa izy indray nijerenao amin'ny télé eo any ka tsy fantany akory le izy be dia be ny artiste efa miaina ao anatin'le izy efa mandeha tournée vao manontany hoe inona ka ny atao hoe royalties inona ny atao hoe droit d'auteur iny ka tsisy hainy le izy tsy structuré mihitsy zany tsika ao anatin'le revy amin'io resaka omida io rehefa mbola malaza ny artiste anankiray manao tournée atseroa mandeha foana tsy raha iny mihitsy io droit d'auteur io fa rehefa tsy malaza tsony izy dia ozy izy hoe tonga any amin'ny omida amin'izay izy hoe aizany droit d'auteur le hira nefa tsy déclaré akory ny fety tsy déclaré akory ny organisateur anao zavatra organisateur clandestin foana donc tsisy ninina ho anao zany io tezitra amin'izay anao rehefa avy eo hoe za tsy nandray droit d'auteur mihitsy ka eto ary le porofondray ozy izy le olo tsisy le izy dia any ka le misy manque à gagner be dia be zany
olany eto amin'ny tanàna ohatra hoe raha raisitsika fotsiny hoe YouTube ohatra zay mety tokony ampidibola ho an'ny artiste na ny plateforme hafa fa Madagasikara nge tsy éligible amina monétisation zany nge asa tokony arahana ministère zany efa manintsika midondriny ny olona efa mandray daholo tsika reriny tsy mandray lasa voatery mitady structure alternative tsika ohatra hoe be mozika zao afaka monétiser an'ireny YouTube ny artiste tsy monétiser reny fa satria mizahay zany manana fifandraisana mivantana ny Google ohatra fa ny akamaroan'ny artiste nefa de tsy zay. Ho andeha hagnavaritra Samuela izy koa resaka sakafo izy sakafo agnisan'ny andraisan'ny Samuela tokony hoanin'ny Samuela izy koa izy mandeha hagnavaritra bobaka ao vao tonga any dia adigo aloha de mihinana petit déjeuner amin'ny saveur ina moa le amin'ny sisisiny kely ohatra nefa na vita vovo zareo any akaiky skoro any de aveo makany am'de somandoky de zay midika fa ho agny avaritra Samuela de bako io mbongatany hagnano mozika anankiray ho any zegny any pijerentsika ihany koa Samuela fa mialohan'izay mba ny afitra anao indrindra ho an'ny mpankavinao ny amin'ny fandalavanao ny Tour Nord 2024 miaraka amin'ny Samuela zay. Tsy isan'andro Samuela no makaty avaratra vity de afaka roa taona indray de mila miomakoma antsika am'le toerana andalova vidio melony tapakila ny tapakila efa amidy any amin'ny botika Orange isaky ny tanàna zay misy an'io tournée io zany ny any Dego manokana aloha mila miazakazaka nareo fa zay ny feo azoko farany fa manify de manify izy ao le tapakila zany de rehefa le mampanantena revy milay zay nge mizaka manao milay foana ny matosy mazava ho azy fa be mozika ny entinay avy aty Antananarivo tsisy ahinareo mihitsy zany io fa tonga de revy ohatran'le Samuela aty Antananarivo ihany mihitsy ny entinay ihany zany avy nareo ianaro vazo de ndaotsika va raikitro Magasitrika Samuela de magnantegna magnaraka mbola azo fotoagna ndray niresahagna aminao satria tegna ravoravo zay neto amin'ny poinkary fa Samuela mba mandalo neto aminay amin'ity fandarina kely ity de magataka Samuela zay magnano hira anankiray fisaoragna ho antsika jiaby zegny ny mizaza ny amin'ny fotoagna azy io ty magasika Samuela. Ok Samuela le zany Samuela Tour Nord 2024 André Azatare Samuela ny amin'ny vando du le 4 octobre manomboka amin'ny sivy aligny ao amin'ny tragno pokon'ologno eto an-talaha no fotoagna antsika ary izy ty mitohy amin'ny ambiance discothèque jusqu'au petit matin sady amin'io koa afaka ataontsika mivanga t-shirt, casquette, USB audio, CD audio, DVD vidéo, karaoké an'i Samuela. Sono B Musique. Sponsor DHB, Canal+. Orange et Wanilanao. Nyalina mative ny masoandro efa iva tsaratsara ngamba moty fa sasa miandro ny any amovo mora vaky anetsy fa ary ko mitete atano mora karaha voasoarasoara ine tsy fanao no mety olatolotra koe trako oa volomaro papakoe Volumaro Jean-Christ Volumaro Ninko Volumaro Mararnieko Jean-Christ Tsy hoe faly andao anao fa rapofoka zitona sorena ipitrapitra tsy aijerena ikozy hoe ai Samuela fa iny zazalika raha vao midila tsisy fika raha tsy pide masikita iny ko tsy pate mozika trako hoe trako oa volomaro
Flumaro papaque, Flumaro, Flumaro, Flumaro Jean-Christ, Flumaro, Flumaro, Flumaro Ninko, Flumaro, Flumaro, Mararnico Jean-Christ, Nyala Yelone, Tara Fiti, Prufan Fu, Tike, Nyara mi fangi, le vas Tike Inwa, Nyasa Tununa Sanati, Rachole Melody, Tentun Atof, Poesi, Takua, Flumaro, 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 Papaque, Flumaro, 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 Jean-Christ, Flumaro, 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 Ninko, Flumaro, Flumaro, Mararne que Jean-Christ. Juré.